Manatany arabadoko lafinatra topoko vavy avy hatrany dia asainy ampanajana ianao anaraka hatramin'ny farany ny fampalalamba vohita amin'ny fahitalavitra matv amin'izao takariva izao ny fanikevitra samihafa hoentin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny filaminana eto Madagasikara manodidina ny fampandriana fahalemana eto amin'ny nosy. Ankoatran'izay entina amintsika ihany koa ny tontolon'ny fahasalamana ny fisiana trangan'aretina pesta atao anatin'ny distrika Anambohitra Atrimitany ny tontolo politika samihafa ny sehatra raha-toekarena moa dia hoentina amintsika ihany koa ny akon'izay amin'ity andro androany ity no tanteran'androany ny fitsarana faharoa ny raharaha fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina anisany noentina teo anivon'ny fitsarana amisahana ny ady amin'ny fanjakana ny fangatahana ny fanajanona zany ny voka-pividianana ho an'ny lisitra Tima Tarindramatoa Lalora Valomanana izay tanterahan'ny lisitra avy amin'ny Freedom. Nafala ny ady hevitra tao anatin'ny fitsarana ny raharaha eo amin'ny lisitra Tima sy ny Freedom eto Antananarivo renivohitra. Taoriana ny fangatana fanesorana andarana ny lisitra Tima mitaky indray teo anatrehan'ny fitsarana ny fanafonana manontolo ny vato azo ny lisitra Tima Tariny Lalora Valomanana ny lisitra Freedom Analatiana Rakotondrazafy. Nambarany fikambana Freedom fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna Manakery ny fampiasana ny solona anarana neny tao anatin'ny bileta tokana nampiasaina fifidiana be ny tanàna tamin'ny raika amin'ny 3 Jolay teo teto Antananarivo renivohitra. Mazava ilay décret milaza fa tsy azo atao ny anaovana anarana sy ny signe distinctif. Texte mazava iny ka tsy nilana intsony ny interprétation ary tsy nanana fahefana ny senita anova ny sensan'ny lalàna ao anatina délibération. Ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny lisitra nentin'ny kandidaty Lalora Valomanana dia ny fametrahana solona anarana tokana tao anatin'ny bulletin unique izay averina ihany fa ny resaka fifidianana amin'ny communal dia scrutin de liste izany hoe tsy olona ray no fidinao fa ny lista ray manontolo. Izay no nahatonga anay nangataka hoe aleo le original no entina ary ilay original misy an'ilay daty nandraisana an'ilay délibération. Délibération niraisina tamin'ny 4 mai ao anatin'ny délibération iny misy soratra mazava tsara hoe notification aux intéressés. Ny candidature anay n'enregistrena tany amin'ny OVEC tamin'ny 15 mai nendry zareo tamin'ny 19 mai. Zavatra fantatray dia tsy nisy notification taty amin'ny lisitra présenté ny Freedom any délibération. Zavatra fantatray dia ny lista navoaka ny caractéristique amin'ny bulletin unique ny candidat Valomanana ny Tima dia tsy nisy anin'iny tao amin'ny OVEC. Ary efa narotsakay tao amin'ny antota taratasynady ny fitsarana ny taratasy officiel navoaka ny OVEC izay tsy nahitana soratra anin'iny iny tao amin'ny bulletin unique. Ny fait constant zavatra fantatra dia hoe tsy manana fahefana ny senita anova décret amin'ny alalana délibération. Miatefa any amin'ny senita sy any amin'ny olona nampiasa délibération tsy ara-dalàna izay mbola mampanontany tenanay hoe misy marina ve ny délibération. Ny fitsarana zay nametraka fanontaniana tamin'ny Ramatoa Lalora Valomanana ny solon'ny tenan'ny mpisolovava azy hoe oviana marina zany naraisanareo an'izay délibération izay tamin'ny tapabolana hoy izy. Io tapabolana io zany hoe naraisany teo am-pelatana indray rehefa aveo dia rehefa aveo indray zany raha ny lojika zany matoa afaka nampiasa an'ilay anarana hoe neny izy tao anatin'ny logo any tamin'ny bulletin unique dia dikan'izay nalala amin'ny fisian'ilay délibération izy zany talohan'ny fifidiana talohan'ny daty ny 20 Mai daty farany nafana nametraka ny antota taratasy volatsara hovidiny. Rehefa nanontaniana nefa ny hoe oviana marina zany teo am-pelatananareo zay ary maninona ary nareo irery nalalan'izay dia hoe tokony nanao diligence ianareo na hoe io kosa ve moa izy nareo afaka manandeha nangataka tany amin'ny seni amin'ny fomba ahoana moa ny angatana zavatra tsy fantatray ny fisiny. Zay ny zavatra magaga ao anatin'ilay izy ary no mafisy ny mpisolovava-nay teo izay anitazoninay ao anatin'ny raharaha io dia tsotra hoe voalohany indrindra aminay ny senita tsy manana fahefana hanapa-kevitra hanazava indray lalàna izay efa mazava nge voalazan'ilay décret. Nahoana indray mbola mila nasiana délibération ary mpisolovava ihany aza teo nanamafy hoe interprétation stricte de la loi. Rehefa strict zay tsy mila asiana interprétation autrement hoy mpisolovavanay tao anatin'izay fifandaniana sy ny fifampanazavana teo zay. Zany hoe
aminay ratsona dia tena mipetraka mazava mihitsy ny fisalasalana goavana doute sérieux mikasika ny authenticité na ny mahamarina na ny maharadalàna aniny resaka délibération navoaka ny mpisolovavena. Nitondran'ny Freedom fanakenana ihany koa ny Senit ny mpikarakara ny fifidianana. Nambarana avy amin'ny fikambanana Freedom ihany koa fa nisy ny tsy fampitovian-danja ny kandida tao anatin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina teto Andrenivohitra. Tsisy ny fandikan-dalàna nataon'ny lisitra Tarindra Laura Valomanana ho kosa ny mpisolovava mpiaro ny lisitra Tim. Fitsaranandreo zany dia hita ry voalaza tompoko ary mifonay fa tsy misy fandikana lalàna nataony natamin'ny Laura Valomanana zany mihitsy to tompoko satria nanaja ny lalàna amin'ny fifidianana rehetrarehetra tompoko ary misy didina voaka ny Senita tamin'ny volana May izay nilaza fa azo atao mampiasa solonanarana ka dia aiza ho aiza ao anatin'izay tompoko ny filazain'ny madame Rakotondraza Filanatiana hoe mandika lalàna madame Laura Valomanana tompoko aminay tsy misy nisy délibération raisy Senita tamin'ny volana May nangambana Senita nakany délibération fa tsy misy nidirany timina misy tompoko na madame Laura Valomanana. Raha ny vokatra vonjimaika navoakan'ny Senit mitana ny larana voalohany amin'ny Isambato ny lisitra Tim 5 sy 220 sy 4 amin'ny 5 sy 4 sy 7 sy rahetsy vato manakery no azony izay manome salanisa 5 faingo 4 sy 10 isanjato. Anafoana manontolo io vato azony lisitra Tim io ary ve ny fitsarana amin'sanany ady amin'ny fanjakana. Fanafoanam-bato izay hitarika fiakaran'ny toeran'ny lisitra Freedom. Andrasany ny 17 septambra izao ny didy avoaka ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana.